Fanapahan-kevitra tsy azo ivalozana intsony ny fanoloanan'ny talia jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana izay noraisina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Topotra raikitra amin'ity raharaha ity kosa nefa ny olona nanome soso-kevitra amin'ny irisoana amin'izany fanoloana ny talia jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana izany. Hoy ny fanehoan-kevitry ny profesora Ralison Roger ho azy tokony andinika tsara ny fitondram-panjakana mba tsy haharatsy sary ny filoham-pirenena na eo amin'ny mpamatsy vola na eo amin'ny mason'ny vahoaka malagasy. Ny fahitako azy voalohany aloha dia fanapa-kevitra tsy azo alozana moa iny satria tany amin'ny fivorian'ny filan-kevitry minisitra iny dia tsy hita izay atao fa ny tompony andraikitra amin'iny zany dia izay nanolotra n'izay soso-kevitra izay ny lamina tao anjarany moa izay ary tompony andraikitra amin'izay izy. Ny tiako tenenina fotsiny dia ny fanaovana fitokonana amin'ny ivon'ny trésor dia zavatra tahorana dia tahorana ary mety hisy fiantraikany goavana eo amin'ny fiainana andavanandro sy eo amin'ny toe-karena malagasy. Noho izany zany everiko fa tsy maintsy tadiavana vahaolana zavatra toy ireny. Manarak'izay moa fantatsika tsara Andriamatoa Talena Esorina iny fa azo atao hoe tsara jery izy eo anatrehan'ny firaisam-pirenena indrindra amin'ny lafiny hoe fahaizana mitantana ka sola mety hanimba ny filoham-pirenena ny zavatra toy ireny satria fantatsika fa ny filoham-pirenena ny lanim-bahoaka fa ny nanolotra ny zavatra toy ireny olona mitendrena ka tsara ihany angamba dineny izay zavatra izay mba tsy isian'ny olana amintsika eo anatrehan'ny mpamatsy vola indrindra satria takiany zareo voalohany dia hoe fahaizana mitantana ny volam-bahoaka. Fantatsika tsara fa amin'ny miliara volana miliara ny vola mihetsika ao isan'andro ary zavatra tena tsy maintsy mety hitranga raha tsy voavaha ny olana dia mety afaratra any amin'ny fahasorena ny mpiasam-panjakana sy ny olona manao raharaha amin'ny ministère isan-tsokajiny ka haka vola ao amin'ny fandavam-bola ao trésor ny zavatra mitranga.